miaraba tompoko lasy tompoko afo tonga soa atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'izao zoma alina izao araka ny mahazatra antsika miarabantsika rehetra ny tokantrano ary manasa antsika ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany araka nefa mahazatra antsika amin'ny fandarana dia misy ny vahintsika izay ampahafantarana antsika avy hatrany avy atao amin'ny akaviako ato Ramatoa Kedakandrina Rafidson izay mpandrindra nasionaly ny tetikasa vehivavy sy tanora miasa ao amin'ny demokrasia miarabanao tonga soa eto amin'ny miarabanao ihany kaja dia miaraba ihany koa ireo mpijery antsika amin'izao takarivo izao vahintsika manaraka namana-panao gazety Noël Razafy tonga soa eto amin'ny fandarana miaraba ihany miaraba ny mpijery ny fandarana mikolo hevitra ary dia miaraba antsika rehetra vahiny ihany koa nasaina ao anatin'izao fandarana izao tompoko ny vahintsika fahaefatra saika endrika tsy zoviana amin'ny rehetra Francis Turbo mpanetana fandarana ihany koa isan'ny atao hoe olo-pirenena ihany koa mpifanerasera amin'ny olona maro isan'andro isan'andro miarabanao Francis eo miarabanao enikaja miarabantsika rehetrarehetra eto miarabanareo any ambadika any miarabanareo ihany koa zay mijery amin'izao fotoana izao eny ary farany andrimatoa tanazy tonga velo mpampianatra pikapoka fa ihany koa mpikambana eo anivon'ny vonana politika miaradia amin'ny malagasy miara-miainga tonga soa eto anatin'ny fandarana toko miarabanao enikaja ary miaraba reto nasaina eto ty fandarana ity miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa fandarana mikolo hevitra amin'ny tian'io ity hanana endrika miavaka raha ampitaina tamin'ny fandarana teo aloha rehetra eo aloha ny olona enezahantsika nesaina nasaina atao anatin'ny atao hoe loha hevitra mivaivay eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka ilanan'izay hoe fanehonkevitra maro lafy izay fa eo ihany koa ny hoe loha hevitra iray ihany no odiny antsika mandritra ny orairay eo amin'ity anio ity tahaka ny mahazatra avy hatrany dia ny hevitry ny olo-pirenena nangonona teny rehetra teny no arahantsika afahantsika manomboka ny ady hevitra rehefa avy eo dia tsy inona akory fa ny mahakasika ny voka-pifidianana sy ny valim-pifidianana hanao ahoana ny horam-pitsony Madagasikara ary valim-pifidianana io zany mbola ohatran'ny famofo be mbola tsy fantatra mihitsy zany tena iza mandresy iza alina satria misy miakatra misy mitana misy miakatra misy mitana mbola averina li zany na tena marina mbola tsy haiko aloha koa le izy hoe mbola elaela io mahagagany dia fotsiny zany tena marina tokony tsy miala-baty zany tokony tsy isy mihitsy satria tsy mety aloha isa mandara mijaly le vahoaka tsy tena afa-poana loatra zany le valim-pifidiana satria za zao tsy afaka mifidy satria tsy nahazo karatra mila fanovany lafitrano zao fa vitako nga mono afaka anahoana ny zavatra vita anakorotana firenenanay amin'le izy sady petsaka loatra tsy mety mahitsy ty zany fitondrana ny firenena malagasy dia tokony ampitoviana ny zavatra tokony olanina sy ny zavatra tokony atao inge ohatra ny tanjona anankiray fotsiny hoe ny anasavana nyty Madagasikara ty ka raha ohatra ianao hoe vonona marina ny anasy malagasy tokony ampitoviana zany ny ohatra hoe ny vola zavatra ampiasaina ny vola ny fitaovana n'inona tanjona ray ihany zany ny atsika rehefa ohatra hoe ara-dalàma Madagasikara salama dia mba miaina ny olona rehetrarehetra zay zany amin'ireny hevitra maro samihafa nangonina ny olo-pirenena moa izy ireny sokajin'olona samihafa ao ny ampy ny vaovao en'ny olona ao no maharaka ao ny tsy maharaka fa rehefa zoina le izy le hoe mifamaofao metsoro menoatra ihany olo-pirenena hita zany raha kapokaray fa sahirana ihany olo-pirenena manoloana le raha-pifidianana metsika voninahitra trano ny andreo mavilanitra atsika ny ady hevitra manahoana ny hevitra ao zany io ny voka-pifidianana ahoana ny fahitanao azy inona ny azo makinana izy io voka-pifidianana azo atreto aloha satria izay tsara tsy pihana hoe mbola tsy vita ny fanisana ny vato rehetra azo fa ny voka-pifidianana azo atreto dia reny arahantsika mahita ireny hoe mitarika zany aloha hatramin'izao ny avy ao amin'ny fikambanana havana izay toana ny mouvance ara-valomanana izay arahan'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina io dia araky ny tenen'ilay olona hita tanaty micro-trottoir teo hoe ao miakatra ao ny midina io dia mbola tsy ho tapitra fa hatreto aloha izay zany ny zava-misy ary io raha ny fahitana manokana azy hatreto dia mety mbola hitsombadika ihany fa tsy hitsombadika be intsony satria raha manao projection isika ankehitriny zany dia hoe ny salanisa no iova fa io filaharan'io zany dia mety ho voatazona amin'io dia fa le izy ny tenin'ny olona teo mifamaofao be ihany izy tia moa hoe fa mifamaofao hatramboalohany hatramin'vao hoe 7 ny isan'ny kandidat dia fa mifamaofao ny tany an-tsain'ny olona ankehitriny ao anatin'ny fanisana vato mifamaofao koa satria hitan'ny olona mandinika zany hoe ela be le famoahana an'le vokatra ny senita moa hoe fa ny tena hatramboalohany hoe 5 andro no
fotoana ilainy amoahany an'izay vokatra izay kanefa ho an'ny rehetra le izy na ny kandida io na ny mpandinika na ny mpanara-baovao dia atao hoe ela be kanefa eo ny tiako tsypiana zany hoe tsy alao ve miandry dia mahazo zavatra tsara izay anatin'ny firotorotoana dia mety zavatra diso no azo zay indrindra amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena dia efa mieritreritra zany ary tiamoaka hevitra hoe zay daholo fantaniny olona hoe ilamina sa tsy ilamina izy ty raha reo kandida roa voalohan'ireo ary no hiakatra eo efa zany resaka mandehany Francis isan'ny miresaka amin'ny olona maro samihafa ihany koa mpanentana fandarana manaona ny hevitrao le izy aloha raha ny fahitako ny valitenyreny olona ny teny be dia be teo reny tsy tena mazava loatra amin'le olom-pirenena malagasy le atao hoe fifidianana filoha-pirenena zay aloha tena antony za zany isaky ny mivoy mantsy isaky ny miresaka misy fafako miresaka ohatra zao minahinao manjery zao dia mitena hoe tsy mbola tena mety amintsika fifidianana filoha-pirenena io fa azasinan'io satria raha ianao zao nanotaniko hoe iza zao olana fidinao tamin'ny fifidianana teo tamin'ny filoha-pirenena teo ohatra na ianao enikady zao azy dia zavatra hafa no antony fifidiananao an'izay olona zay fa tsy no ilay programa nasany akory satria ireo telo amby telopolo ireo toa ohatra tsy nisy programa nasany tranga zany akory azy fa toa ohatrany hoe iny ray fiangonana aminay iny izay ny fidianako an'iny iny ray fiaviana aminay reny ray foko aminay ray firazanana aminay reny patronay reny izay ny fidianako an'iny reny olam-panome volanay zavatra ohatrohatr'izay le izy ka raha ny fahitako le valitenin'le olona teo zany mbola lavitrezaka be isika ny amin'ny tetsona hoe demokrasia apetraky ny tany rehefa neto amintsika ty noho izany amiko tenyreo any filoha-pirenena io hevitra ohatrany hoe rehefarehefa amin'ny tany ny hevitra koa hevitravina ihany hoy ny olona sasany kanefa raha ohatra ka apetraky i Thomas Sankarangy hoe manomboka zao tsika dia Burkina Faso ny narantsika eto Burkina be eto fa tsy Côte d'Ivoire tsony raikitra io le izy mantsy efa vita le fifidianana Francis ianao zany zao efa maty efa dépassé anao zany fa natina tsy tina tsy maintsy efa mirosotsika ka io zay no tiako tenena hoe iaino efa io valiny io iaino amin'io korotanao ozy nareo io izy io efa niforsenao atao io izy io mikorotana hatrany voalohany telo amby telopolo za mino fa na zareo CNT na zareo candidat izy tsy netrehitra ho telo amby telopolo izy io zay natonga ny candidat sasany nitsoky reny eny hoe tena ohatra hoe be loatra izany fa aloha ialan-daharana isy candidat ny alan-daharana ka efa io ny vokany io na mbola tsy mbadibadika sy ohatrany iny azy araka ny fitenena le olona teo tsy mbadika be makay izy araka ny tenen'ny Ramatoa iketaka teo le izy fa zara fa iova kely io miova kely 0,1 na 1, quelque fa io izy io dia iaino hoe rehefa vita fifidianana zavatra hafa ndray andraso ary aloha soky be tonga velo atanazy tovevitra am'izay ve anao misaotra aloha amin'ny fanontaniana ny tovizako amin'ny Ramatoa ketaka andrina dia ny filazany hoe mbola mety iovaova araka nambaran'ireo olona nametrahana fanontaniana teo zany ary tsy maintsy iova ihany koa izy io na tiana na tsy tiana saingy hoe hilamina sa tsy hilamina sarotra ny maminaviana an'izay fa ny zavatra isorana ny vahoaka malagasy aloha dia ny firotsahany nandeha ny fidy fa ny mampalahily fotsiny ary zay mahatonga ny mety hevitra hoe misavorovoro ka tena marina tokoa ny ka na ny olona ny soratra anarana voasoratra anarana nandeha namonjy ny borofokotany ny jery ny anarany mbola tsy nahazo karaha-pifidianana zanany matetika manko reo tomponandraikitra amin'ny teny hoe ka nareo tsy nandehanana nijery ny anaranareo tany amin'ny mpifidianana fokotaninareo be da be ny olona nandeha namonjy tany nahita ny anarany tao fa tsy nahazo karaha-pifidianana ka ny savorovoro dia ateraka izay io moa maro ny antony misy ny olona mety mahita tombotsoa amin'izay savorovoro zay misy ohatra ny aty amin'ny vondrona politika misy anay tsy mahita tombotsoa amin'ny savorovoro zany fa ny zavatra mandeha ara-dalàna ary ny ara-dalàna ihany saingy ny fifidianana fa matoa misy miteny hoe ohatra fa atsofoko any amin'le izy voka-pifidianana ny tenenintsika misy milaza fa hoana reny bulletin précoce reny misy an'izany ve point de fumée sans feu ho ny vazaha maromaro ny olona milaza any zay no mahatonga hoe misy miakatra misy ka
tsy hoe mampisy ahiahy ny fomba fiasan'ny senity sy na ny tompon'andraikitra ny bureau de vote fa zavatra fanisy teto zany tsy mba diana voka-pifidianana zany fa ny ratsy anika tsy kely lalany zany hoe mbola misy fanahinao zany nisin'izay za aloha tena mametrika zany mihitsy na ireo société civile reo aza mametrika fanahina be mainky ave ny tena maha-olotsotra zao a hita io ny toyny zay eo ihany fa ny vaovao farana zao mansy fakomaly a ny hoe ny eo anivony vondrona européanna tsy manaiky ny anamboarana le lista zany hoe ampidirana nireo tsy tafiditra nandritra ny fifidianana Noël Razafy mpanao gazety misotra betsaka nikajana ameny fitenenana tsy ny volony européanna irery fa na Ramatoa Samora Fatimary dia efa miresaka fa tsy azo kitena intsony ny lista ny gouvernementa ihany koa ny alarobia teo dia milaza fa tsy azo kitena intsony zany ny lista ny zavatra misy anefa mamelahana reo raha apatsia kely ny zavatra misy betsaka ny ao anatin'ny code électoral tsy noajaina raha etsaka fotsiny zao ny article 47 hoe tokony isy lalàna mivoaka zany ny financement électoral zay vao manao ny élection tsika raha izay faharoa ny article 65 tsy maintsy fantarina 6 mois aloha ny mahakasika ny bureau de vote zay vao miroso amin'ny resaka élection tsika fahatelo ny article 54 zany hoe etoan'ny fanjakana ny fikarakarana ny bulletin de vote zany mifanohitra am'izay nefa ambarany article 55 milaza indray izy hoe mandray anjara amin'ny fanotana ny bulletin candidat ny article 30 mikatona ny 12 ny volana aprily ny liste électorale ny atsika mbola nisokatra taorinan'izay reo anakefireo article nytanitsaiko reo zany anisan'ny tsy fanajana lalàna moa zany zao andreo ny zava-misy nefa maninona reo tsy noajaina fa maninona ny article 34 hoe tsy azo kitena intsony ny liste rehefa tsy noajaina ny lalàna rehefa tsy noajaina reo article efra reo maninona tsy ajaina koa zany ny article 34 mampiteraka risabe am'izao fotoana izao mampiteraka risabe am'izao fotoana izao zay zavatra mitranga izay izy ary no mibaiko atsika ny code électoral ave no mibaiko atsika sa ny gouvernement ave no mibaiko atsika sa ny sehatra-resa-pirenena ave mibaiko atsika aiza ho aiza le fiandriana-pirenena atao Madagasikara raha amin'ny fijerinay avy eo amin'ny fiarahamonim-pirenena moa zany ampahany amin'ny fiarahamonim-pirenena ny soloko teny eto dia hoe tsy maintsy tokony ho avadika io avozina io lisitra io satria be dia be mihitsy ny olona tsy afaka nifidy teo araky ny hitantsika tanaty micro-trottoir teo koa ary izay dia mety hampisy-korotana satria ny olona tsy azo esorina amin'ny olona izay zo fototra hananan'izay satria ny zo mifidy anisan'ny zo fototra hananan'ny olom-pirenena iray ka rehefa iny ny asorinao aminy tsy afaka mandray anjara eo amin'ny fiainam-pirenena izy zany dia izay ny mety hitarika savorivory dia tsara mariana kely ao anaty code électoral hoe ny voalaza ao zany hoe izay olona tsy tafiditra anaty lisitra dia afaka manatona ny mpitsara eny amin'ny première instance zany 12 andro mialoha ny datim-pifidianana dia ny mpitsara no mandinika au cas par cas hoe ty olona ty dia tena tokony ampidirina anaty lisitra tokoa sa tsy zay zany ny voalazany lalàna isika nefa ankehitriny zany mihaino an'ireo hoe recommandation ny communauté internationale izay mariako fa zay aloha ny asany manome recommandation izy fa izy tsy manapaka zay ny tsara tadiditsika fa ny gouvernement kosa araka ny voalazanao teny fa ny teny zany hoe tsokitiana ntsony izy ity dia zay no tokony ho toerina zay manokana aloha dia miteny hoe avozy le lisitra fa raha tsy zay dia io no ampisy-korotana voalohany ka ny tokony ankatahana moa aloha zany zao dia ny fanazavana feno ara-teknika antsiprieny avy any anivon'ny gouvernementa ny ray dia avy eo anivon'ny senité ny ray hoe inona marina ka iny antony tsy hanavozana le hoe hanavozana tanteraka aloha tsy ho izy fa inona ny antony tsy azo ikitena na nampiana an'io liste électorale io satria efa hita hoe nisy lesoko atao hoe ohatrinona ny tena vola azony zareo satria ohatra maheno hoe tsy ampony ny vola tsy isy vola anaovana zany tsony ao fa raha ohatra ka hoe okitihana tontolo ray le izy io manko ny atahorako dia ity ary ohatra momba ny vondronesa-pirenena indray am'izay so dia arakaraka ny fikitihana azy indray lasa misy olona double indray ao dia lasa miampy ny doublon hoe misy olona anankiray indray manana kara-pifidianana anankiroa na telo satria nikitihana le izy dia le olona teo taloha reny lasa nisy tsy voasoratra indray amin'le fifidianana deuxième tour zay miaraka amin'ny fifidianana député koa mahalozana izy tienge ary le olona reo zany tsy mahazo mifidy tsony fa dia any amin'ny communal any amin'ny fifidianana mera zay vao mahazo mifidy nareo zany za koa tafiditra ao anatiny
le izy ny fahitako azy a raha mitenitra zareo hoe tsy ampy ny vola tsy ampy ny fitaovana za mahita hoe raha atao miara-misalahy ny tompona andraikitra rehetra vita le izy nao anatin'ny fotoana fohy ara tsy mila vola be raha tena hoe miantso an'le olom-pirenena rehetra zay tsy nahazo karatra tsy tafiditra anaty lisitsika hoe tonga avy eny fokontany tsirairay eny eny fokontany mandray an'le lisitra mazava dia mampita an'izay eny ny senita ohatra anapin'ny fiarahamonim-pirenena izay miandraikitra ny distrika tsirairay nge misy fiarahamonim-pirenena foana afaka manampy hoe izy misupervise an'ino mety ho vita ihany le izy raha tena hoe tiana ho atao ny misy trata tonga velo atanazy inona no ho anareo mpanao politika zany andaminana le savorivory inona zany zao tokony atao a manoloana an'izay hevitra samihafa zay ny isoroana ny savorivory angamba ny tena tokony imasona zany satria raha mbola ho isy savorivory tokoa sahirana ihany atsika eto amin'ity firenetsika ity ka raha io resaka tsy fikitiana ny lisym-pifidianana io no hiteraka savorivory sahirana tokoa tsika za aloha miteny amin'ny anarany tena koa tsy hitako ny antony sy anamboarana ny listy raha zay tokoa ny mahatsara zavatra raha mahatsara zavatra tokony kitihana zany io ninona tenen'ny firaisambe iraisam-pirenena itsika nye no hiarane raha misy sakoroka eto raha misy savorovoro eto tsy ny any Etazonia na ny Frantsa na ny Europa no ianjerany ny rihitra fa ny vahoaka misy tombontsoa maro samihafa matsy raha ny vaovao samihafa mandeha eto amintsika za tsy afaka anaraka zay teninao zay fa niaha fotsiny hoe voalohany tsy aintsoroana ny isin'ny savorovoro ary arovana ny zo fototra ny olo-pirenena ahafahany mifidy ka raha tsy feno io ho sahirana eto atsika mbola sady ifidy solom-bavambahoaka no ifidy firenena za ma tsy dia mitovy hevitra aminareo am'le hoe ho ampidirina anatina liste électorale le olona tsy tafiditra ao anatin'le izy ny olana mipetraka matsy tsy voadinika ny mpikarakara dia hoe bulletin unique angena ataotsika ty ny communauté ny laza fa ny olona ray mandany 3 minitra tsirairay avy ny voalaza ny code électoral manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora arivo raha izay no ataotsika itombo liste io tsy voahaja ny voalaza ny code électoral tsy voaja satria izy io zany mety raha ohatra zao 40% raha isika hoe 50% zany raha ohatra ka hoe mifidy ao anatin'ny 3 minitra ny olona tsirairay avy 7823 305 izy teo dia ny bureau de vote hatrany amin'ny 20 01 manodidina any amin'ny 391 any hoany zany misy any olona mifidy amina bureau de vote anankiray raha io liste efa misy zao iainantsika zao io zany zay misy zany hoe raha 50% zany misy any olona mifidy mandany 10 ora zany amin'ny ny bureau de vote tsirairay avy zay vao vita ny fifidianana raha io le nombre d'électeurs essentiel faharoa manaraka an'izay raha ohatra hoe 60% satria raha ny zava-misy ny taremarika atsika eto ampelantanana zao saika manodidididina ny 57-58% daholo ny taux de participation zany hoe tsy mihoatra ny 60% zany taux de participation an'ny mpandray anjara amin'ny élection de participation tamin'ny 2006 io izay aloha zavatra misy zany lohatsika am'izao zany hoe tamin'ny andro andravalo sy ratsiraka zany tsy nisy afa 60% zay miverina eto ka raha ohatra zany ka mihoatra ny 60% io tsy voahaja ny voalaza ny code électoral hoe manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora ariva ny fotoana fandatsambatra mbola azo tohizana ihany ny fifidianana raha ohatra ka mbola misy olona milahatra na le izy tsy tokony mihitsy hoe satria hoe tsy ho ampy ny fotoana dia izay no ameranao ny olona tsy latsaka hosoratanao anatin'ny misy fifidianana hoe tsy avelanao ifidy le olona vononao ny zoany satria ioatra n'le fepotona le izy tsy izay fa ny zavatra azo atao mba ela isoroana amin'izay hoe ioatra be le fotoana izay dia ny centre de vote no ampitombony le découpage ny circonscription électorale no afaka hoe mbola hojerena andre mandeha raha ohatra hoa tena misy le finiavana hoe ampifidy ny olona rehetra mbola azo atao zany za miteny an'izany hoe mahita hoe azo atao zay zavatra izay za aloha tsy manaraka ny filazan'ny ranamana ato hoe voalohany resaka code électoral mamitra io lalàna azo amboarina
rehefa izay no entiny anavao zavatra ka hatsara azy resy coordonnasany afaka anaovana an'izany amboarina izay faharoa de ny hoe ny ora ka araka anaovana azy misy fomba maro ahafahana manatsara an'izay ohatra hoe ampitomona ny bureau de vote a ray zay azo koa atao fa misy zay lalàna zay hoe afaka mifidy ihany le olona mandra-pahatapitra ny fotoana ny olona milahatra sy ny namana zany ka amiko a fomba fijery ohatrany maivana kely zay mialatsiny fa sy zany mihitsy ny izy tsika nanomezana ny olo-pirenena ny anajana ny zony amin'ny maha olo-pirenena azy afaka mifidy ray zay faharoa fiarovana ny voka mpifidianana ihany ko zay karaha hainao zao ato nato hoe anisan'ny olona tsy voasoratra ianao de totorepika zany anao ary satria tsy tafiditra ao tsy nahazo lisy mpifidianana anao ahoana nanjaranao am'zany ho fanampiko ny hevitra ny ihany kilo satria tsy de hitako hoe diso be do manahoana zay zavatra zay fa nefa na izanaty zany aza azo toerina ihany raha izay aloha tena hoe argument hoe so de tsy vita amin'ny enina amin'ny dimy ariva le izy tsy tena mavesa danja loatra zay fa na izanaty zany a rehefa mivoaka io valim-pifidianana io am'izao valiny hitantsika zao de hoy a na iampy firy ireo mpifidy reo ka ho tonga hatrany amin'ny 700 isan-jato any ny tahapavitry ny mpifidy io ihany no vokatra eo io zany hoe représentatif zany amiko koa ireo olona 1 isan-jato ny fidy reo afaka mirepresente anay zaho anaty zay tsy nifidy zany hoe mety amiko zany na tsy ampy ary nisy ampifidy ialako tsiny aloha fa za tsy mampaninina na tsy mifidy ary ahy asanareo any zay indrindra ary ovatsika kely na somary ampiakaritsika kely alantsika ary ny listre mifidy fa zao représentatif ozy izy Francis teo zavatra mitranga zany zao tiako antanina de zao ohatrany mahatsiaro any am'le zavatra misy satria docteur Robinson zany zao no mitarika manaraka azy ara-janal mampianana docteur Robinson raha valomanana marika ny ao arina am'izao fotoana zao fanarainy kio era-janal mampianana iany rajoel ny ao arina tsy ohatrany mahita aller retour ny Didier Tsiraka tamin'ny 96 ve ianareo izay tsy nisoroka ny crise ahoana ndray zany ny fomba fitanareo raha ireo olona roa ireo zany no miakatra eo araka zao zava-misy zao zokobe atanazy isika miaina anatin'ny demokrasia rehefa miteny ny olo-pirenena io ny vokatra ny fifidianana everiko fa ajaina zay raha ohatra ka misy tokoa ny mangarahara raha ohatra ka misy mangarahara zay tany amin'ny toeram-pifidianana rehetrarehetra zay aloha ny lalàna ny demokrasia na Robinson hambadik'io Giara Valimana na Era Jonar Mampianina hambadik'ao Andry Rajoelina tsy olana zay raha milafiny maha demokrasia azy rehefa niteny ny vahoaka ny mpifidy apetraka araka izay ajaina araka izay averiko ihany a raha nisy fangarahana tao a tsy misy zavatra vahafa tao zay ny zava-misy am'izao fotoana zao nareo anatin'ny fiarahampirenena mahita hoe atramilisitra olana de ahoana mety lamina ve ny firenena le izy aloha le voalohany raisiko le hoe demokrasia ny misy eto mariana aloha fa demokrasia tsy tomombana ny misy eto satria matoa mbola misy izao fisavorovoroany zao raha ohatra nketsika tena nanaraka n'le hoe alternance démocratique ny andro ny fifidianana tamin'ny 2021 tsy nisy zao zava-drehetra zao e fa satria tsika ny ala tao anatin'izay lalan'ny demokrasia zay de zao mivokany savorovory zay ny voalohany aloha faharoa ny zavatra misy ankehitriny a de vote sanction satria leo an'le efa taona nisy ny transition fotsiny ny olona de to adininy a zay zavatra mety nanorosory azy teo amin'ny fitondrana teo aloha de zay ny azo anambarana ny voka-pifidianana zao io hoe alao ihany aloha verina amin'le taloha fa to tsy naomby le teo zay fotsiny ny anton'io tendance io zany raha nyfandiniako azy aloha fa tsy hoe tena i Jean-Louis Robinson tena tian'ny olona sy mamin'ny olona fa satria fotsiny te hiala ny transition izy a tsy hitany hoe iza tamin'ireo olona raiky amby 30 hafa no mety ahazaka an'le présidence de mifidy a Jean-Louis Robinson izy aloha
fa zay zavatra izay ny mety ampisy ataoko hoe tsy tena hoe korotana fa ampifamoafao ihany say ny mpifidy indray amin'ny deuxième tour raha misy ny deuxième tour enganie isy ny deuxième tour dia hoe ahoana ny fivondrona ny hery rehetra indray eo ambadiky ny olona tsirairay avy izany hoe ireo candidat roa satria na miteny ary ianao a hoe Ravalomanana sy Rajoelina fanandrony eo misy ihany koa ireo potika parti politika izay nandray anjara tamin'le fifidianana dia ireo a ny akamaroany tsy maintsy aka parti zany hoe izay momban-dranina izay momban-dranina eo zany tena zay eo ny enjeu an'ity hoe deuxième tour ty ny fijeriko anazy aloha Noël Razafi za ngamba aloha nahitako an'le hoe vokatry ny iny voka-pifidianana moa zany iny amiko tsy dia mahagaga loatra efa nampopoizina le izy ny antony voalohany a mbonan-kevitra aminao ny resaka hoe crise a be ny nangiry firy a be ny victime tao anatin'ny 2009 ka hatramin'ny 2013 zay ny ray fa ro manarak'izay a aza donona ange fa ny ankolafy Ravalomanana sy mpiaradiany taminy ange tao anatin'ny efa taona nanao propagande voatazon'ny olona ary porofony reny hoe ty le vote de sanction lazainao teo akoatran'izay rehetrarehetra zay a misy fahadisoana ihany nataon'ny mpitondra teo aloha na veriny fitondrana ankehitriny ialako tsiny raha miresaka kely an'ity a raha nitadiditsika ny zavanitranga tamin'ny taona 7 sy fifidianana be ny tanàna Andriamato ery Ravalomanana fananana tamin'ny Andriamato Andry Rajoelina rehefa nandeha ny fifidianana nandeha rehefa tombotra ny fotoana niendamy tamin'ny Andriamato ery Ravalomanana Andriamato marika Ravalomanana ary dia nitsarainy vahoaka avy eo a resy Andriamato ery Ravalomanana raha nandeha indépendant ery Ravalomanana afafaka koa ny sary fa tangena ny fanjakana izy dia lasa candidat mpanjakana zany koa ny zavatra nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena aty nitangena ny fitondrana Andriamato ery Rajoelina ary dia efa nitangenany toy izy ny vahoaka hoe aiva eo izy ny vahoaka hitangenany eo anao ty zany no hofidinay ary tsy vitan'izay fa nisy karazana fahadisoana kely ihany natao amin'ny mpitondra satria teteza mita satria teny izy hoe zano an'olona amin'ny deuxième tour zay ny ray faharoa manarak'izay dia niteny izy hoe tokony ekena zay vokatra eo amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity ary dia miporofony vahoaka zay pomba ny Andriamato Jean-Louis Robinson sy Andriamato marika Ravalomanana hoe aiva eo izy ny vahoaka ekena tokony ekena zany zay voka-pifidiananao tiano arotsakay ary tadidiova nanomboka tamin'ny 7 maraina nge ny filohan'ny teteza mita ny resaka an'izay zavatra nanana fotoana tsara zany ny vahoaka malagasy fidy sy ny heritreritra nanomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 ora ariva ary teo no nanaporofon'ny olona hoe mbola ao le fitiavany an'le filoha teo aloha zay iny moa nefa nakamy mihitsy ny lalaina hatramin'izay anazy ny azy a fa tombony ho azy mihitsy zany a ny zava-misy amin'izao fotoana zao fitiavana an'le filoha teo aloha ve le izy Francis le zava-misy amin'izao fotoana zao le izy mantsy aloha zany zao rehefa tena jerena ny isambato azo eo amin'ny 300 latsakeo ny Andriamato Jean-Louis Robinson eo amin'ny 410 mahekely eo isanjato ny Andriamato ery Rajoelina dia jerena hoe mbola iampy sy hiala reo amin'ny deuxième tour satria arak'izay voalaza teo aloha zay a ifanampiampy reto olona aotra isanjato sy ray isanjato sy roa isanjato sy efatra isanjato reto tsy maintsy zay alehany hoatsy amin'ny Robinson isa hoatsy amin'ny Rajoelina iny mbola affaire hafa iny fa mbola tiako iverenana dia izao tsy hoe kory hoe fitiavan'olona Andry Ravalomanana na fankahalana ny Andry Rajoelina loatra ny safidianany andreto fa ireo aloha no hitandry zareo fa natanjaka tao anatin'ny propagande dia fa miteny aloha zany fa propagande ny tena nitondran'izy io fa za mahita fa misy candidat hafa raha natanjaka nanambola mitovy amin'reto anyreto tena tafita lavitra anisan'le 3e voie mety sady tsy momba ny andaniny tsy momba ny ankilany fa lasa lavitra kokoa fa tsy nanambola mantsy aleoko ngamba tonga dia tsory koa anisan'izany ohatra ry Dadafara reny anisan'izany ohatra ry Sarah Georges reny anisan'izany ohatra ry Ratrema William reny anisan'izany a fa mbola tiako verenana ihany amaranako ny zavatra lazaiko zao dia ny hoe tsy mbola mety amintsika io démocratie amin'ny fomba mifidy io raha izay fandeha zay satria raha ny volazan'ny Andriamato Ketakandrina teo a dia mbola démocratie mbola tsy tonga velo tsy tonga volana eto amintsika fa mbola démocratie mbola vomiana mamily tsika io e satria raha tadiditsika tsara mihitsy ny fidy filoham-pirenena tsika tamin'ny rehefa avy nazy fahaleovan-tena Andriamato Atsiranana Philibert ny lany teo naongana tsy tamin'ny fomba démocratique izy tamin'ny 72 tsy démocratie ny alany teo dia nisy filohany rehefa avy eo nisolosolo azy teo moa teteza mita tao anatiny iny ry Manantsoa dia avy eo nisy Ratsimandrava zay fantatsika fa tsy démocratique akory ary ny alany teo fa nivonoana akory ary izy dia avy eo nisy Ratsiraka zay mody natao Ratsiraka ara-pomba démocratique na alany azy teo kanefa tsy démocratique akory a dia avy eo nisy nanongana tamin'ny 91 izy tsy démocratique ny alany Ratsiraka teo
fa zavatra hafa rehefa aveo nisy zafy albera teo de mody demokratika hafahafa zay le tamin'le ampesement hafahafa ihany iny zavatra iny fa tsy demokratika loatra iny hoanay olombelona malagasy a de aveo nisy ravalomanana teo tsy demokratika ihany ko nampandehatra ravalomanana tamin'ny 2009 noho izany tsy demokrasia tsika tsy miaina am'izany tsika ajanony ihany demokrasia io tenireo filopirenena hoa tenireo lizy ny CES ohatra ovay ny anarany ny CES ovay ny ACC aza atao ohatran'io composition ovay olo-kafa ataotsika hoe grands électeurs amin'ny fombatsika malagasy no mifidy azy zany de io zay teneninireo ekeo aza lavina antsony satria zany ange zava-misy am'izao hoe ny CES ange ny teny hoe miala reto kandida valo reto fa tsy mahazo milatsaka nisy nandava teo rehefa zareo naneny hoe reto telo amin'ny telopolo reto ihany mahazo milatsaka maninona mora tonga de tendrenareo tompoko izy io hoe ray aminareo ty ihany tianay olany de vita ny candidat hoananareo iazondreny anarivelo larana fahatelo zao zay ny hevitry ny olona rehetra ohatrany ahoana le ny fahitanareo zany any tokony atao hoe satria misy andreo candidat roa reo zany ifanoritana zany zao hoe ahoana ny zava-misy ny hevitry ny olona hoe ilamina sa tsy ilamina na ahoana mpomba ny anina rajonana mampianina hobaikony andrajoelona Robinson hobaikony ravalomanana ny fanontaniako hoe iajondreny anarivelo zany hoe raha ohatra ka misy mitsombadika ohatrany ahoana ny tarehany zany zao manoloana ny vahoaka misy zavatra azo ny antenaina aveo andrasy aloha fa somary intsika kely ohatry zay mihitsy le vantaniny sotra fantanina mivantana izahay manoana ny candidat ajo andreny anarivelo aloha mbola mihevitra fa ny voka-pifidianana zay mbola ivoaka anamafy ny zay hoe fitongilanana aty amin'ny candidat-nay ka ho hitatsika eo aloha ny valiny sy ny vokany fa raha mbola tsy tapitra ny fanisana na di efa nahazo hoe avance be zany ny avana sy ny hery vaovao juge amin'ny andro iresantsika androany ty sy ny voka-pifidianana voakany sy ny te omaly io hitatsika io fa zay mbola tsy manary toky zay aloha faharoa tiako verenana ihany le resaka teo hoe move ny candidat Robinson ny tena mambahoaka move ny manarakaraka azy ny candidat ny hery vaovao mitovitozay ko be mpanaraka be tsy any tovizako kely amin'ny nga Francis Turbo zany zay voalazany teo zany zavatra azo antoka aloha na tsy pomba ny ngara-valomanana ianao ary zay mahasamihafa ny rehetra zany ireo pomba ny ravalomanana ireo dia mpanoana azy hatramin'izay tsy nova firy ireo olona tena mpanoana azy io tsy fantatro fa ireo de misy olona ataotsika amin'ny teny frantsay hoe inconditionnel extrémiste zany za tsy miteny hoe extrémiste inconditionnel fa ny aty ambadika atya noho ny fitantanana nisy mandritra ny tetezamita nydrenako matao mahita an'izany mahafantatra an'izany misy fadisom-panantenana zany ny fiekena ny zavatra tsy mety io iveriko fa zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena anankiray matoa inga ajo andreny anarivelo ny latsaka mahatsapa izy fa misy zavatra tokony amboarinao zay nefisy zao larana fahatelo de hoaiza zany le atreto aloha larana fahatelo izy araka ny teniko teo mbola tsy vita ny fanisana mbola mitozy izy ty rehefa janona amin'ny larana fahatelo tokoa moa izy hatramin'ny farany zay tsy eritreretinay zay zay mbola mieritreritra mana antena izy c'est pas ouais l'espoir fait vivre les intelligents fa zay aloha hoe avelatsika mandeha fa averiko any teny nataoko tamin'ny voalohany teo hoe raha mandeha anatin'ny fangararahana ny fifidianana sy ny fanisana ny voka-pifidianana betabe ny saony resaka mandeha fa itsika eto Madagasikara moa ataoko hoe firenena loha laharana
amin'ity fanelezana tsao ty ka iveriko fa tsy de mendrika ny fandaharana ohatrany antsika tya ny resahana an'izay fa ny zava-misy kosa raha misy ny olona milaza hoe bulletin précoché tena misy io ary koa misy aza bureau de vote teto Antananarivo tary Ambohipo nosakanana ny olona hanatrika ny fanisam-bato efa rahabe vote zany ny eritreretso nahita Antananarivo misy zany mainka ave nanany misy tompona ndraiky mpanjakana mamory vahoaka mamory kandida ka zany daholo zany no mana mampiay ahy amin'ny resaka hoe démocratie zao tsika natina natitiana tsy maintsy mandroso tsy fotoana ave zao tokony amiatrahana ny ohatrany any amin'ny tany rehetra mandroso izay milamina misy alternance na fifandimbiasan-toerana ara-démocratie hoe misy ny hery akavanana misy ny hery akavia ary misy ny hery eo afovoany eto amintsika tsy efa hitanareo kosa ve zany hoe me mandroso makany amin'izay zany tsika amin'izao fotoana zao hoe zany hoe raha zava-misy zany ny docteur Robinson aloha zany hatreto vonjy maika no tokony hitarika ny avy aty akavanana hiratsoanareo ampianina avy aty akavia hiantso-ndrenanaro velo za zao raha lehilahy ranao no centriste nareo amin'ny fiaraha-mipirenena io aloha voalohany tsara ho fantatra hoe le idéologie no mitondra an'izay positionnement zay any amin'ny tany mandroso fa io resaka idéologie eto amintsika moa hatramin'izay tsy nisy mandeha amin'izay fa ny olona ray matoa manangana parti politika dia izy tena ny maniry ndray andro any fa ho lasa président ka efa-jato mahery ny parti politique particule politique raha ny afaka ilazana anazy satria olona efa-jato mahery maniry ndray andro any ho tonga président na farafaratsiny mety hoe ministre na député izay zavatra izay ny tsy mampety ny fandehan-javatra teto amintsika satria le tombotsoany tsirairay no tena voizina zany izay ny tiana ho azy fa le tombotsoa iombonana tsy misy mihitsy ka raha ohatra isika aloha te handroso amin'ny hoe rafitra démocratika tena izy dia izay fanadiovana ny sehatra politika io ny zavatra voalohany tokony atao aloha fataro fa ny parti politika eny dia tokony atao hoe andrombaka ny fahefana izay aloha ny vocation amin'izay ny mahasamihafa azy amin'ny fiarahamonim-pirenena fa izy koa nefa tokony manabe andreo olona atao hoe militant ao anatiny sy manabe ny vahoaka ihany koa amin'ny fomba fanaovana politika madio izay zavatra izay ve aloha misy tsy misy izay eto amintsika fa ny parti politika tsy miseho tsy efa isy ny fifidianana dia izay ny zavatra mila atao voalohany aloha diovina le izy firy ny tena hery politika matanjaka force politika ny resahako zany eto amintsika izay ny tokony hoe izavy ny idéologie koa dia mivondrona par idéologie le olona izay vao mety androso ty zavatra ty fa raha izao aloha vao izay ny teneniko teo vao hiditra amin'le deuxième tour tsika dia rehefa reo le particule politique telopolo mahery ireo no hitambatambatra fotsiny no le intérêt hoe iza no tonga eo amin'ny fitondrana avy eo za mba ataovy sénateur rehefa alina za mba ataovy an'izao tsavitra raha ny fantaniny azafady tapahako vitivity raha ny fantanina apetraky ny raha namanaty moa no tenenina za hoe tokony tsy ohatra ny antoko efatra eto Madagasikara raha ny fiheverako zay isana angazoko moa raha ny isan'ny malagasy ahoana moa asiana ekena zany hoe antoko moatra ny efa-jato zany eto tsy mety zany fa zavatra marina kosa aloha hoe amin'ny firenena anankiray mahantra sahirana mahita ny aniko any ny olona anatiny ka apetraka ao koa io resaka antoko be diabe io tsy tafavoaka atsika na iza mitondra eo na iza ka raha nisy ny lalàna mikasika ny antoko politika zay lanina tao amin'ny assemblée nationale sy tany amin'ny sénat reny mialatsina teny azy fa mitory tsy fahamatorana mihitsy satria ny ekena ny fisiena antoko maro tsy tokony any ny lalana tsy amboarina io tsy avela isy ny antoko zay tsy mbola nanana olombo afidy mihitsy zay aloha dia marina matoko ny antokany eka sahy miatrika fifidianany ny sasany mialokaloka foana ka tsy ekena reny
ka melohan'ny anasiany olo mbo fidy ao anatin'le antoko no ananganany le antoko fa tsy hoe fa misy olo mbo fidy zay vao hitsangana le antoko fa atsangana le antoko aloha apetraka mihitsy araka ny fiheverako azy hoe eto Madagasikara dia tsy moatra ny efatra ny antoko ka tokony fanatona zay mitovitovy firian-kevitra de zay amin'ny firenena mandroso misy any ny lana ny hoe fanahafana n'izay misy ka tsara any firenena mandroso fa tsy hoe zay rehetra nafa firenena mandroso dia iverina ho ratsy daholo resaka demokrasika ohatra antsika teo hoe ny amerikana moa atao hoe modely amin'ny demokrasia za aloha tsy de manaraka an'izany fa ratsika malala zao fa any États-Unis neka ny parti communiste tsekeny tsekeny raha ianao zao a fantatra fa hoe communiste anao fa tsy omeny visa anao tsy omeny visa anao ka zavatra ohatran'izany a zany hoe misy limity any io resaka demokrasia io fa na zany na tsy zany na tsy zany na zany na tsy zany a tokony ahena ny isany antoko misy eto amintsika ary ny hoe zony olo-pirenena mba hanana zay farafakely ny ampy ho azy amin'izay tsy vidividin'olona volany izy fa raha tsy zay tsy mita sakafo hoaniny izy ka mandeha izy manao meeting ary omena 25 000 zay nel izy ny voka-pifidianana amin'izao foana no engentsika no resantsika zany a irisotsika ao anatiny hoe rehefa zany laza hoe mifamatotra daholo manko voka-pifidianana io a sy ny zava-misy a sy ny antoko zay misy eto amintsika ny fomba entina mifamatotra reo ka zay indrindra le tiako tenenina hoe fotoana ve zany zao a ho tafapetrakitsika ve zay rafitra hoe tsy iverenan'ny krizy zay amin'izao fifidianana zao satria hoe ivoana amin'ny krizy io zay zany fanontaniako tonga de nivalina avy ety amiko aloha ny azy zany tonga de tsy hamaha krizy mihitsy ty fifidianana ataotsika ity de zao tonga de manomeza vahaolana mety hiditra amina krizy vaovao ary mety ho tonga de manomeza Francis vahaolana de ny vahaola koa de tsisy afatsy zay tonga de atao fitondrana enjana be mihitsy ny avy hatrany izy io ny ataoko hoe enjana de tena atao didijadona avy hatrany mihitsy ny aloha hoe zao midaboka daholo ny rafitra rehetrarehetra demokratika etraretinareo a fa ity ny filoham-pirenena hitondratsika ataovy transition foana ny fiainantsika fa tsy olana zany azasiana zany republika izany ny anarany angeny ohatrany tsy mampazoto atsika io hoe ny zava-nisy hatramin'izay aloha no mahatonga ny olo-pirenena eritreritra ohatran'ny Francis ohatrany tsy miova mihitsy ny fiainanay nao ela razafy marina aloha zay ianikajy ny zava-misy tokoa zany amin'izao fotoana zao iverenako moa le hoe io zany Jean-Louis Robinson sy Rajon Armampianina izy zany zao nefa tsinotsinjo maro fanao le fiodinana faharoa za manokana aloha mampanao gazety rehefa nataoko daholo ny analyse rehetrarehetra kely finoana misy ny deuxième tour ny antony mantsy de izao voaresaka foana hatrany hatrany no hoe communauté internationale ny frantsay mitovy hevitra ary eo mampanahana hoe izy mirahalahy reo ary ny candidat ny frantsay any manko zao ny barango lehibe mipetraka amin'ny rehetra ny communauté internationale tsy vaovao amintsika aty Afrika izy ny mametraka tiany olona afaka hiaro ny tombontsoanay fantanina mipetraka apetraka amintsika rehetra na ny candidat na ny lohany na ny gisitra misy candidat ny communauté internationale sy ny frantsay ve eo zay aloha zany misy ny faharoa manarak'izay raha ny lambato ny docteur Jean-Louis Robinson sy andriamatoa Rajon Armampianina fanalavitra be za mahita hoe raha ohatra ka tsy fanakaiky reo kely finoana amin'ny isina deuxième tour ako zay ny hevitra tsy tena fena inona tsy mampatoka anao am'zany zao tsy isy ny deuxième tour am'zao zao aloha ny zava-misy mantsy ny communauté internationale mametraka ny olona hatrany aty Afrika izy ny afaka hiaro ny tombontsoanay zany hoe le tsy tafiditra anatin'le roa voalohany zany tsy olo ny communauté internationale fa na izy zany tsy maintsy tafakara atao anatin'le roa voalohany eo no mametraka barango lehibe hoe misy candidat ny communauté ve reo raha vao miresaka anao Robinson raha valomanana anao atin'izay avy miteny anao hoe Rajon Armampianina Andry Rajoelina zay de mametraka fanontaniana tsy zarery fandrehetra mametraka fanontaniana hoe mbola anao ny fomba fanaony ve ny communauté internationale hoe ametraka ny olona eo voafehany ve anatin'ireo anankiroa ve ny olona sa tsy ao anatiny le izy aloha zavatra tsara mariana hoe tsika gasy de zatra manome tsiny sy manipy-baolina foana rehefa misy ny tsy mety de faotiny communauté internationale ny vazanina angalatra teto ny vazanina ny mba nitoetsaitsika etsetra fa ny part de responsabilité atsika gasy eo anatin'le korotana tsy jerentsika mihitsy hoe
isika ihany ingenina tonga n'izao zavatra rehetra izao rehefa nydiniana ny zava-misy on a le leader qu'on mérite le dirigeant qu'on mérite izy ny fitenenana isika malagasy dia variana loatra mianahana mialatsiny mihitsy aloha nitaza fotsiny ohatra n'izao fifidianan'izao jerena le salapavitriana hozy tsika eo amin'ny 60% eo raha misy ny olona tsy tafiditra tao anaty listra no menimenina hoe izay tsy navela mifidy fa ny olona tao anaty listra manana karatra tsy nifidy ihany koa ny atsasan'izany ny atsasan'ny latsaka kely satria nahoana satria ve tsy te handray anjara amin'ilay fiainam-pirenena ianao tsy te hanova zavatra fa faly menimenina fotsiny nizaniza tonga eo nizaniza dia mahazo tsiny foana izay aloha dia izay ny dia izao na ny ao anatin'ny société civile raha ny dia nizahay misy anay aloha zao dia miezaka izay mandray andraikitra satria manara-maso ny fifidianana izay ary amin'izao fazy misy atsika izao ohatrany hoe fazy fanantenana ho anay zany hoe tia kosa raha ohatra tsika ka miara-misalaraka ilay teneniko teo hoe atao izay mahatomombana nyity fifidianana ity aloha na ratsy io na tsara io ny misy aloha ankehitriny io ny mety hoe vahaolana ivoahantsika amin'izao zordira be misy atsika izao atao izay mahatomombana an'io dia mety isy chance ihany isika hanova zavatra rehefa tonga volana janvier izay no vision anay zany fa misy indray moa hatrany namatsika ato mieritreritra zany hoe tsy hisy ny deuxième tour talohan'ny etombohan'ity fandarana ity moa dia nyresaka kely zay dia ozy izy hoe premier tour dia rava io fa tsy hoe vita fa rava dia ho aiza ary tsika ho any akady mbola misy ady mety mangitsikitsoka noho izao misy atsika izao ve sao le candidat miakatra ao anatin'ny miakatra deuxième tour kosa ny hoe premier tour dia rava le zay tsy fantatro aloha fa izao manko zavatra tiako tenenina aloha eo ao atsimony toliara ao misy tanàna antsoina hoe Saint Augustin zay tsy dia lavitra io 10 kilometatra dia 30 kilometatra eo atsimony toliara ao le izy misy ramatoa anankiray mibaby zaza kely dia miaraka amina ankizy lehibe efa 17 taona 19 taona eo ngambana izy zay miloloha entana izy sady mibaby zaza io mandeha tongotra zay ao anelanelan'io mandeha tongotra amin'iny aelakela tanàna misy alaala feno tsilotsilo sy ohatran'izany andeha hifidy ve izy tamin'izay oya tsy andeha hifidy izy fatria mbola taloha be ny fifidianana oya zany tamin'izay fotoana zay iny ramatoa iny zao dia entanina mba andeha hifidy ary raha mety mino fa na iny tsy misoratra ao anatin'ny listra na iny ao fa izy tsy vaky loha andeha hiverifie ny anarany any amin'ny fokotany zany iny ramatoa iny tsy ray tsy roa fa amapolony amanjatony amanarivony amanatapitrisany tafiditra ao anatin'ireny any koa ange ireo efa polo isan-jato tsy nifidy ireo ary noho izany be dia be amin'ny olom-pirenena eto Madagasikara no tsy mahay an'izay hoe fandraisana anjara zay no tsy nampianarina zany tsy miaina an'izany no zany tsy manome tsiny dia mbola averiko ihany tendreo any ny filoham-pirenena fa aza vela fidiana tsony za tena manaiky hoe tena misy izay lacune be zay tsy ampy fampianarana ary ny fiarahamonim-pirenena anisan'ny responsable anatin'izay manaiky mihitsy satria ny méthode nampiasaina hatramin'izay mety hoe tsy mifandraika amin'le tanjona tiana hovoizina mety hoe tsy prioritaire ihany koa amin'ny fiarahamonim-pirenena sasany izay fampianarana ny droit civique zay fa ho anay le izy loha tena ao anatin'ny asanay efa hatramin'izay fa le izy koa ndre mpanao politika nyfanesy mihitsy ho ana manokana za manokana indray miteny eto no nitazona ny olona ao anatin'ny fahabadona tsy mampianatra ny olona hoe ianao olom-pirenena feno zao avy ny zoanao tokony ho fantatrao ka tokony handray anjara ianao tazomina anaty fahabadona ny olona mba tsy hitroatra mba tsy hatapahan'ilay fihinanana tombontsoa be dia be an'ireo mpanao politika hafanesy izay le izy ka azafady eto isika ny tokony hanova zavatra ankehitriny averiko ihany hoe aokitsika tsy todika foana amin'ny lasa izay nefa zava-nisy hatramin'izay mampalahelo mahonena inona ary ny ataontsika manomboka eto izay le izy zany ny fitazomana ny olom-pirenena anatin'ny fahabadona marina ny teneninao isan'ny lesoka lehibe tsy ahafahany olom-pirenena manatanteraka ny zony sy ny safidiny kanefa ihany koa ambonin'izay raha ny olom-pirenena milona anatin'ny fahantrana ka tsy misy sakafo hoanina ao anatin'io 40% sy ny namana io na manao fanentanana fanabeazana manahoana ianao ny olona voky any no afaka andeha fa raha tsy mipetraka io hisy andeha any ilaka miteny to io olona mandeha any io andeha tady zavatra hoaniny aloha izy
satria fa tsy fifidianana no mamay azy zao kosa tsy maintsy ny fifidianana ho azy aloha no atrehantsika na inona rezakareo hoe cercle vicieux ny afotsiny zany hoe raha tsy voaja zany le rijaten'ny code électoral tsy tokony nanao resaka fifidianana be deabe loatra nympandika an-dalàna faharoa manarak'izay a nyresaka nareo teo hoe biazina le olona ka ty range nanao nyty élection 25 octobre ty tsika nisy ve le 90 jours fampekena mifidy fiatsona mifidyfidy nisy hoe zay zao ary sisy zay hiatrika ny fidinana faharoatsika raha ohatra ka isy ny fidinana faharoa inona ny toetsaina tokony ananan'ny olo-pirenena zany a hiatrehanan'izy io tokony hiroso hifidy ny olo-pirenena za kosa aloha francis maha olo-pirenena ndray efa io ny fifidianana andao atao ny fifidianana io nefa eo atao io zany de ny tiako tenena aloha zany afatra aloha hoanareo mpiarabelo lamiko aza mifandrangitra re olona tena marina mafy tena ile mifandrangitra arabava sy aratsoratra ao anaty facebook zany ao anaty internet ao zany tena miteny ratsy ve nama de ho ataonareo ao anatiny io zany hoe raha ifanena amin'ny arabe zany tsika io zany ianareo moa zany ianareo fanao taimbavy io zany raha mandrika zany no hainantsika eto zany io raha ngaty ninona ny voakany io ataovy fifidianana io am'izay ilanareo azy sy itiavanareo azy fa mahatatesa zay valiny ao fa aza mananga bofona aza manangana ady ianareo fa milamina fa io izy io e iaina aloha mitovy am'izay tsy maintsy rosan'ny fifidianana ihany na inona ny lesoko amin'io fa zao fotsiny hoa ataovy ny mangarahara ataovy ny tsiseniny hoe famitam-bahoaka amin'ny vokatra fa zay ko ny hoe isan'ny mahatonga ny olona ampisy tsy de herika tsy ampisy le sakoroka sy zay saborobosiny namana ane raha fantatra fa misy mpitondra fanjakana mialatsely amin'ny teny zay ohatra nisy tany amin'ny faritra nosy misy ny tany marovay misy milaza fa hoe maneritery ny olona ifidy tsy mety zay fa velao ny olona zay afaka mifidy hoa ifidy aneo ny heviny ary arovana ny safidiny tsy avadibadika zay fotsiny teny telo mafean'le izy raha ho ana manokana hoe voalohany hoe filaminana de faharoa fandraisana anjara fahatelo mangarahara filaminana aloha voalohany efa voalazan'ny Francis teo hoe ny olona tsirairay samy manana ny firehany ao koa ny tsy manana firehana ninina zoan'ny olona koa zay fa na inona firehakevitra ao de ajao iny fa aza mandrangitra ny hafa rehefa ao anaty izoloara tsy iny anao manapa-kevitra alatsao ao ny vatinao tsisy olona tokony hafantatry ny zavatra iny raha tsy hoe anao ny te hanindraindra'le izy de aoka tsy ady zay filaminan'izay miantefa mpifidy mazava ho azy fa miantefa amin'ny kandida ihany koa amin'ny hoe mahaiza resy zay resy eo zany na izy ajao le voka-pifidianana fa tsy hoe vao mitady hidina kely le pourcentagenao anatin'le vokatra de efa manangam-pofona sahady ianao hoe tsy mety io fa raha ny taremarika ty aminay de zay tokony tafiditra deuxième tour faharoa amin'le hoe fandraisana anjara mandehana amin'ny fidy rehefa tonga ny deuxième tour satria zay ny zo sy adidinao amin'ny firenena fahatelo le mangarahara todika manokana amin'ny senita hoe fangatahan'ny olona ankehitriny de hoe avoay par bureau de vote ny résultat ahafahana amin'ny confronté an'le izy satria ny olona rehefa tonga ny ariva nke vita fifidianana manisa vato ao amin'ny bureau de vote ny fidianany daholo ny olona ka mba tian'ny olona ho amarinina hoe mandeha amin'ny loany tokoa ty zavatra ty alao izy zay confrontation zay mba ampilamina ny sainy rehetra de eo nke raha ohatra ka samanao an'izay nareo de mampiseho zay hoe tena mangarahara marina le zavatra ary zay fomba zay tokony hoe manomboka hatreto zany hatramin'ny fifidianana rehetra zay isy no hitazomana an'izay satria ho avokoa ny legislativa atsoatsy tokony zay mangarahara zay zany tazomina foana ka le mangarahara mihitsy zao nefa misy olana ny toerana maro le voaray noel zafy ahoana ny fijerinao ny fiodinana faharoa sy ny tokony toetsay ny olo-pirenena miatrika ny fidinana faharoa raha ny fiodinana faharoa nresantsika sarotra vinavinaina no ny olana nitranga andritra ny premier tour iny ny zavatra tokony apetraka fotsiny amba de ny hoe ny fametrahan'ny senity ny ametrahan'ny senity ny fitokisan'ny vahoaka azy zay aloha zavatra voalohany satria voatsikeran'ny senity hoe goragora ny fomba fiasa mitarazoka ny famohana ny vokatra na raha ntsika teo
zany rehetraretra zany sa tokony soroana aloha zany rehetraretra zany na tianana sy tiana fifidianana roa ndray eo atao amin'ny deuxième tour io a fifidianana solombavam-bahoaka sy ny anina tsy haiko na vao hianatra asa ny senitina ahoana fa misy matoka fa ho voafehny atsaka ny sy andavany zay andraikitra miandra zay toe-tsaina miafotsiny ngamba dia raisiko ny mitafika sy ny folohan'ny tetezamita tafika ny teny hoe lasa izy ny mampitandrina zay miritreritry ny anohitra ny voka-pifidianana tonga eo a aloha najan'izay ny rehetrarehetra mahatonga manao anao dia say atsika tsika gasy koa mananao aboliny hoe zay maresy tsy obiana zay resy tsy akoraina tokony ajaina zany zay ary fahakoatr'izay ny tenin'ny folohan'ny tetezamita hoe tokony ekina ihany koa zay vokatra eo mihino sy matoka fa raha sanatria koa ka resy ny candidat ny mpanjakana hoe Irajomampyanina misy matoka fa hitazona amin'ny tenin'ny folohan'ny tetezamita dia ny voaka malagasy a ataoko fa misy matoka fa rehefa hoe tonga amin'ny deuxième tour raha isy tokoa ny deuxième tour samy anaika resy avokoa rehetrarehetra mirona any amin'ny fanekena ny tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana teo zany zay raha ny zava-misy dia iverenako ihany le izy hoe efa maraparana fandarina raha teo tsika hoe zava-misy amin'izao fotaona izao zany a raha ho anareo ahafahana misoroka ny mety sy iverenany krizy afaka folo taona ve sa hoe rehefa tonga eo zany le filoham-pirenena dia inona no ataony satria zay foana io ny fihetsiky ny filoham-pirenena tonga eo foana no manimba zavatra eto amin'ny firenena dia miverina foana le izy ataoko fa zay tsy niresantsika teto a ny vahaolana ny fa nisy naneo zany tamin'ny fisionambe teny vato a niaraka tamin'ireo a olona maromaro tamin'ireny fikionaondoa no karakaray ny FFKM reny misy résolution maromaro taoko ny olona moa miteny hoe fa inona koa moa zay rehefa mitady vahaolana ka tsy olona dala daholo ireo olona tao a ka rehefa mba misy zavatra every tolo-kevitra mba mahasoa mba ekeo arak'izay anisan'izany ohatra io filazara io constitution zay ny mahavarina amin'ny firesambe resam-pireneny zay tsy nanaiky io constitution io zay za afaka milaza fa zahay nanao a fampielezan-kevitra ampandany io a za tanaty gouvernement tatapo zany ka aleo tenenina ny marina par honnêteté nisy zay rehefa be deabe koa ny antony na tonga azy io a o nisy nanakina nany taty aorina ka rehefa eo ampandrasana tokoa hita fa misy zavatra lesoka tokony amboarina amin'le constitution a tsy maintsy irosona zay a fanatsarana io constitution io izay olona na mpanao politika io na olo-tsotra mandinika amin'izao fotoana tsy maintsy asina fanitsina fanamboarana io constitution io ny ray feo ny tarihy vato ny teny zay ary maro a ny tosakevitra tokony mba hodinina ihany reny a ka raha any misy lalana ialana mikorotana mba resina izay nizaniza la aneo raha ny hevitra manokana tokony trandrahana tsara izay tosakevitra mety mahasoa ty firenena ity ary anisan'izany zavatra nyvoaka taria amin'ny anakoan'izay vetivety fotsiny hoe le olona tonga eo koa na iza lany eo a tokony efa niomana tokony efa misy paikady vonina zany zay nge le tokony natao tamin'ny propaganda ny tena mariny hoe inona le programme anasanao raha zany tonga eo a inona avy no tena ho ataoko tokony misy calendrier mihitsy le izy zany hoe zao ny priorité-ako a amin'ny anina manao an'izao reto ny moyen fa tsy hevitra tsipy fotsiny hoe raha zany tonga eo dia ho atao gratuit ny siramamy ohatra zany fa le mesure d'accompagnement zay iny mbola mahavoantsika gasy zany a hevitra fotsiny ny atsipitsipy fa le aty amin'le réalisation zéro vide dia zay mampanahana fotsiny zao hoe na iza olona tonga eo zany ohatrany hoe aloha aloha iady atao anatin'le fifidianana aloha zay atonga eo aloha ny atao fa rehefa tonga eo tsika dia hita eo zay atao zay ny tena zava-doza miandry antsika zanyvalpifidianana hatramin'izay koa natrany 2002 sy ny sisa napisy an'ireny korotan'ireny a 49 sy 51% le filoham-pirenena lany zany a
zara raha manana ny nahalany azy zany satria kely lelanelany de lasa ohatrany voatery izy manao tsindry mafy de mafy amin'ny endrika rehetra ametrahan'le izy de nefa rano moa zany tatyarina lasa hoe 90% atokony ana daholo le resaka mpanohatra sy mpitondra ve tsy tokony apetraka am'izay zany mety afahana mametraka an'izay tena hoe manana ny maizy azy daholo misy lalàna momba ny opposition nefa raisykely angamaloha izy ny zavatra misy ange endikaja de zao tsika aloha na tiana na tsy tiana ao anatin'le crise efa taona zay hosahirana zay mpitondra ho tonga aloha anarina anio anarina fotsiny aloha izy mety hoe rotaonanarina fotsiny aloha zany azatonona nge raha tena raha natadidina areo isaky ny tafiakatra 7% nge ny taux de croissance économique de morodana foana le fitondrany raha nadinika an'izay nareo zany hoe tonga mpitondra ho avy eo zany aloha dia anarina zay vo anenjika ary rehefa tonga eo amin'ny avoava amin'ny 7% eo izy de midoboka foana na tiany na tsy tiany zay le mahatonga anay teny foana hoe communauté internationale anisan'ny tena mametraka baraingo amiko enara magasitraka anao ela razafy Francis faraparany miaraka amin'ny amezanao ny hoavy ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 20 volana Desambra any kokoa angamba ny tena tokony hanamboaratsika nyty raharaha ty zany hoe ataovy matanjaka ny lalam-panorenatsika ataovy matanjaka ny lalàna mifehatsika ohatra fotsiny hoe atsangano ny haute cour de justice ohatra mba hitsaran'ireo mpitondra ireo raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataony satria raha ny mpitondra ny tsy matanjaka zany hoe mpitondra mbola mataotaotra zany mora ongany eny amin'ny kianjany 13 mai foana zany hoe mila mpitondra matanjaka eny tsy mampanina na manao didijado naza rehefa zay mapety ny fitondrana ataovy le izy fa raha mbola mampanjakanjaka an'ity demokrasia ty hoe mahazo mitenina rehetra ataovy mangina any reny de ataovy zay ataonao le mpitondra io de am'izay enao eo foana fa apetrao anaty lalam-panorenana ohatra hoe mandaa anankiray ihany ny filopirenena anankiray de miala izy fa tsy mahazo midonga eo ohatra na anankiroa azy tsy azony atao de mbola afaka miverina izy any mandaa fanotelo ndray ohatra be de be zavatra azo amboarina fa anjaran'ny teknisianina mijery an'izay kokoa zay tsy voaresaka atao anatin'ny ray minitra anjara fitenenako eto zay ametrako veloma ihany ko farany aloha manomeko azy de ianao mamarana azy rehefa de manao velomitsika moa zany ny fanetanana foana ho an'ny olom-pirenena rehetra voalohany hoe mandraisa anjara ny fifidianana satria zoatsika tsirairay io tsika ihany manapaka ny fiainantsika eto Madagasikara na inona lazain'ny olona tsika ny tompon'ny teny farany eto de ankoatran'izay manentana ihany koa amin'ny fanaraha-maso satria misy tokoa ny mpanaraha-maso ohatranay sy ny KMF Knoe zany fa ny olom-pirenena tsirairay de manana adidy ihany koa anaraha-maso ny fifidianana eo amin'izay toerana hipetrahany mba tsy isinyny alabato sy ny sisa zany de farany ho an'ny senita sy ho an'ireo kandida engany isy ny mangarahara engany mba tsy nisy nangalabato ianareo satria zay no ampisy ny zava-dozy eto raha sanatria nisy zay soratomboka mamarana azy ianao ya soatra indrindra ny irosona amin'ny fifidianana aloha no fanentanana zao hoe ny fanitsina fanamboarana zay constitution zay mbola naorina nie zany fa tsy amin'ity fifidianana ity kanefa kosa ny fangararahana araka voalazan'ny madame Kitanandrinato zany tsy maintsy atao ararovana ny safidiny olom-pirenena tsy maintsy arovana ary izy maha olom-pirenena azy mampifidy azy no tokony iaro ny safidiny ny voka-pifidianana ary farany ny ambara ny tompona ndraiky tsy ny fanjakana mba tsy irona atsy na aroa fa ijora mahatokony ndraikitra azy fa ka tsy aneritery nizaniza amin'ny fifidianana efa ny oatra ny fotoana tompoko lasy tompoko vavy akasitrahana antsika rehetra aloha tany adokatra ny tany miaraka taminay hatrany farany tato anatin'ny fandarana mikolo-hevitra misaotra anareo tsirairay avy ihany koa ny ekipa ny fampahalalam-baovao-ny Kolo TV sy ny Kolo FM anaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana manaraka mbola isy ny fotoana ahafahana miresaka aloha hevitra hafa indray eto amin'ny fandarana amin'ity anio ity mametraka ny manam-pitafa amintsika rehetra azadino amin'ny alahady amin'ny ray orany famerenana ny fandarana amin'ny heriny indray sika miaona manam-pitafa tompoko